Garaba ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana izahay fiombonan'ny mpianatry ny Anjery manontolo eran'ny Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny ACJ Mada dia manambara fa tsy nisy ary tsy hisy tsy ho hisy solontenan'ny mpianatra andeha hifampiresaka amin'ny Filoham-Pirenena izay namono sy nandatsadrano namanay. Koa manambara izahay raha misy ny olona mitony tena ho solontenan'ny mpianatra hifampiresaka amin'ny Filoham-Pirenena dia RAISINAY tahaka ny FAHAVALO-MBAHOAKA ary iandry anareo ny FITSARAM-BAHOAKA mpianatra izay miray raha amintsika izay namantsika eto anivon'ny Anjery manontolo. Mampitandrina izahay izay misandoka ho mpianatra fa ho tsarainay araky ny fahafahanay araky ny fandraisan'ny fiarahamoniny mpianatra ety anivon'ny Anjery manontolo. Eto koa izahay dia mandisy tanteraka ny rantona ny publication nataon'ny Ramatoa lalakina diso tanteraka mifanohitra amin'ny zavatra takinay. Ambaranay fa tsy mijanona ny tolona, tsy tsahatra ny tolona raha tsy tonga ny tazona izay tratra izay everinay ho marina ny rariny dia ny fametraha-pialan'ny Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina izay Filoham-Pirenena efa nanony malagasy, efa tsy tiany malagasy koa raha tsy mijanona eo amin'ny asana izy, raha tsy miala eo amin'ny fahefana izy, raha mbola hidongo-toerana foana izy sy ny firongony sy ny rafitra rehetrarehetra izay miaraka aminy tsy tsahatra ny tolona ary ie mafy ny tolona era Madagasikara. Mitodika amintsika rehetra mpitarika namana any Fianarantsoa, Diego, Tamatavy, Tuléar, Majunga araky ny efa nifanaratsika miray feo ny mpianatra ny Anjery manontolo eto Madagasikara miaraka amin'ny tolona itsika anavotra ny fangejana sy ny fatotra izay mahazo ny firenentsika. Ho anareo mpitantana ny Anjery manontolo na ny filohan'ny Anjery manontolo indrindra fa tsy riko manokana ao Fianarantsoa atsaharo ny sakatsakana sy ny teritery ary ny fanaovana fanampenam-bava amin'ny mpianatra haneo ny hevitray. Averinay foana fa natao amin'ny mpianatra ny sekoly sy lovanareo avy tamin'ny ray aman-drenareo ny sekolim-panjakana. Aoka ny mpianatra afaka hivory sy hifanakalo hevitra raha aneo hevitra ka lalàna ao amin'ny faritra izay natokana ho an'ny mpianatra fa tsy hitsabahanareo akory. Eto koa izahay dia mampitandrina ho an'ireo izay manao antson'izay mandraona ho faty ireo mpitarika eranosy. Mampitandrina izahay fa efa fantatray sy anananay ny renseignement momba anareo. Raha toka izay mpianatra no hamaly faty ho anareo, azagaga ianareo sy ny fianakavianareo. Manana havana ianareo, manana zanaka ianareo, ho avy izahay ataonay fitsaram-bahoaka ny ianareo sy ny fianakavianareo raha misy anankiray amin'ny namanay ireo voakitika na ny singa ambony ray fotsy. Mampitandrina izahay. Avy amin'ny tolom-bahoaka tsisy zavatra maro be ho resahana antsony moa zany zao fa miangavy atsika malagasy rehetra eto a Madagasikara izay natsapa nangirofiry niarany sy nriazolena niarany erisetra tsy afaka maneho hevitra hiaraka ho tonga amin'ny lakamisy zao ho tonga maro isika andeha aneho ny hevitra atsika ho reni-tany ho reny zao tontolo zao fa marary isika vahoaka malagasy noho ny rafitra izay napetraky ny fitondram-panjakana hatramin'izay. Mitohy ny tolona ary tsy emoky ary iamafy raha toaka mbola tsy tonga amin'ny tanjony sika dia ny fialan'ny Iany Rajoelina sy ny firongony eo amin'ny fitondrana dia mbola mitohy ihany ny tolona. Zay ny avy aty aminay. Avy amin'ny GNZ universitaire eto izay dia efa manamafy izay efa voalaza namana teo aloha fa tsy mijanona ity tolona ity raha tsy tratratsika izay neverintsika ho marina sy ny rariny ary hitohatra izany tolona izany ka antsona isika tsy amin'ny mpianatra irery intsony ity fa atsika malagasy rehetra izay matsiaro fa tsy mety izao fitondrana izao koa dia manasa tsy manasa atsika fotsiny fa miangavy atsika mihitsy mba ho tonga saina ary anatevin-daharana ny tolona amin'ny alakamisy ho avy zao. Efa tsy mety intsony ry zareo ilay fitenenana hoe miombom-po ho anareo mahery fo ny tanindrazana, miombom-po ho anareo hoe mitolona. Efa tsy mety intsony zany fitenenana zany amin'izao fa raha tena tia tanindrazana mariny ianao tongava midina an-dalambe andeha aneho ny hevitrao. Eto azy izahay avy amin'ny tolom-bahoaka dia miangavy ianareo vahoaka rehetra eto Madagasikara indrindra fa isika eto Antananarivo ho tonga natevin-darana amin'ny alakamisy indrindra fa ianareo influenceur
ianareo artista rehetra. Eto izahay dia manamafy ihany koa ny fiantsoana anareo mpanakanto, influenceur, mpanao politika, izay rehetra malagasy tsy akanavaka ihany koa dia antsoina izay voatonona teo, izay vahoaka malagasy rehetra matsapa fa tsy rariny izao fitondrana izao ary mila ny fanovana rafitra mba ho tonga amin'io alakamisy io. Ino ary vahoaka malagasy izay tanora vao misandratra, tanora tia tanindrazana, tanora mahatsapa fa mangirifiry, efa tsisy tsony zavatra misy eto amin'ity firenena ity kanefa tanora mbola manantena i Madagasikara vaovao, Madagasikara ho sambatra, i Madagasikara androso. Ide zay, ampio, arao, toano, indao iaraka aminay, indao anova, indao hitondra Madagasikara amin'ny avo kokoa, indao hitondra Madagasikara ho an'ny taranaka faramandimby. Fa tsy ho an'ny tokany Madagasikara. Hatreto Madagasikara dia ho an'ny Malagasy, ary Malagasy ho an'ny Madagasikara. Akasitrana izay efa nanohana hatrizay, kanefa antsona koa izay mbola tsy nanohana, iaraka aminay hitady fahafahana, tena fahafahana, hitady fahaleovan-tena ho an'ny firenetsika. Mbola masina ny tanindrazana, masina i Madagasikara, masina ny tanora Malagasy. Izay nilaza fa tia tanindrazana hatramin'izay fotoana izao anampianareo anay. Abuai bareng. Oh, dia makan dari yang mana itu beda ya? Abuai bareng. Ini apa itu dari burung siapa? Dia tak beda, dia bukan pandai, dia dia tu memang. Tidak.
Fabia.